Mbola ho ampitomboina ho aminareo hatrany ry havako ny fiadanan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa nomenao an'ity volana Oktobra ity, ary zava-dehibe no nasehonao tamin'ny fiainana tsy avy voatanisana eto izany Tompo, raha samy tanisa izay fa maro loatra, fa ny ombonanay kosa nefa dia izao mbola nomenao ny fahavelomana izay ka misaotra indrindra. Noho izany dia mametraka ny fiainanay eo am-pelatananao izahay, amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo. Amen. Arak'izany ry havana dia mifarana an'io ny iray volan'ny fanavaozana ataon'ny Tompo ary ny fiavaozana andrasany amin'ny mpino tsirairay avy. Misaotra ny Tompo lehibe isika noho izany, satria maro be izay soratra masina tenin'Andriamanitra ny fampizarana izay, ankoatra ny toriteny izay renao tany am-piangonana isaky ny alahady. Dia inoana ary fa nitondra fiavaozana lehibe ho amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany rehetra izany. Anio dia sady ataoko ohatran'ny hoe fehezam-boninkazo e. Amin'ny tinana izay vita sy nambara teto hatramin'izay dia andiny tantaran'i Joba no amin'ny tinana ry havana ny atao hoe mihavao amin'ny tompony mpino. Rehefa nandalo an'ireto sedra marobe mafy dia mafy ireto i Joba, satria fongana tao anatin'ny iray andro monja ny fananany rehetra, ary maty tao anatin'ny iray andro monja ihany koa ny zanany lahy sy ny zanany vavy rehetra, hoy ny Joba 1:7-10 ka hatramin'ny 9:10. Miampy an'ireo dia feno vai maharary ny tenan'ny Ray manontolo hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladia, voalaza ny soratra masina izany, ary faran'izay atao hoe mafy indrindra dia ny vady andefimandry. Ny vadiny dia efa nanolo-tsaina azy mihitsy mba hanome tsinen'Andriamanitra fa tsy rariny ho azy izao zava-misy iainana izao. Eo anatrehan'izany ry havana dia izay izany ilay atao hoe sekoly nitaizana any Joba, dia tsika tsirairay avy mpino ihany koa dia manana ny sekoly izay taizan'ny Tompo antsika, fa ny tanjony ao anatin'izany dia fanavaozana, ary tanjony ao anatin'izany dia fiavaozana ho amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Toy izao ary ny hafaran'ny fiainan'i Joba. Ny fiavaozana taminy dia ny hita ao amin'ny Joba 2:7 ka hatramin'ny 9. Io dia perikopa tamin'ny alahady 3, alahady 20 Oktobra lasa teo, ka angamba tsy ho ampatsiviko intsony fa zava-dehibe fotsiny ny voalaza eo amin'ny 15 sy ny 9 hoe nieky ny fahadisoa ny Joba dia nibebaka izy, ary rehefa nibebaka izy dia izao 10 amin'ny 12 ihany napody fananan'ny Joba Andriamanitra, sady mivavaka ho an'ireo namany 3 lahy koa moa izy tamin'izany. Ny 12 tapany faharoa amin'ny Joba 2:7 koa dia milaza hoe Jehova nanome azy indroa torak'izay nananany fahiny. Dia voalaza ry amin'ny Joba 2:1-13 izany ao misy ny lisitra ireo fananany tamin'ny voalohany. Dia izao ary izany rehefa vita ny fanavaozana nataon'Andriamanitra tamin'ny Joba dia izao ilay izy, avoroeny daholo ireo fananany ireo. Hitanao izany ato amin'ity bokin'ny Joba ity, jereo ange, ny ondry aman'osy dia lasa 4:01 alina raha 7:00 taloha. Ny rameva dia lasa 9:00 raha 3:00 talohan'izao fisedrana izao. Omby 2:00 raha 1:00 izy taloha, ary ny biriky vavy dia 1:00 raha 500 izy taloha. Tena fananana be ne izany, tena tsy azo spesipeseny izany, tena fananana be izany. Ny Joba 2:7-13 dia milaza indray fa nanana zanaka lahy 7 izy sy zanaka vavy 3, ary eo amin'ny 14 dia voalaza ao ny anarany hoe Jemima ny vavy matoa, dia Kezia ny faharoa, dia Kerena izany ny fahatelo. Ary tamin'ny tovovavy nisy tamin'izany hono voalaza ny soratra masina dia hoe ireo zanak'i Joba ireo ny tsara tarehy indrindra. Amin'ny 19 amin'ity Joba 2:7 ity dia mbola velona 70 taona taorian'izany i Joba, ka nahita ny zanany, nahita ny zafiny hatramin'ny zafin-dohaliny, hoy ny soratra masina, tsara antitra
sy ela niainana izy vao maty. Ry havako, mitsapa ao anatin'ity tantaran'i Joba ity ary miopana amin'ny lohahevitra niainantsika nandritra ny volana hoe iray volan'ny fanavaozana, iray volan'ny fiavaozana dia izao. Rehefa manavao ny tompo satria averina foana hoe ny tompo no manavao fa tsika mpino no miavao. Rehefa manavao ny tompo dia manavao amin'ny tsara tokoa ary ny tena tsara no ataon'izany. Ary ankoatr'izany dia hita maso, sanatria ny vava tsy hoe teoria fotsiny fa tena hita maso sy azo tsapain-tany hitantsika teo ry isan'ny fananan'ireo, ary hitantsika teo ny zanany sy ny sisa, ny tombony androm-pahavelomana sy ny toy izany ry havana. Koa izay dia mirary koa ry havana mba hanehoan'ny tompo an'izany fanavaozana izany ny fiainanao ary indrindra tena iaina ny fiavaozana, ka ny fiavaozana sy ny fanentanana ny amin'izany no vita tamin'ity, fa mandra-maty tsika dia tokony hiavao hatrany tsy hoe amin'izao volana oktobra izao ihany. Mandritra ny androm-piainana iray manontolo ny kristianina zanaky ny fanitsim-pivavahana dia tsy mitsahatra ny miavao ary miavao mandraikariva. Dia hiasa ao anatinao, hiasa ao anatintsika tsirairay avy ny fanahy masina ry havana. Amen. Mivavaka ary sika. Misaotra anao izay ry Tompo Ray n'aiza any an-danitra fa tena lehibe ny fitiavanao anay, ary dia nahatsiaro ny tantaran'i Joba izay voalaza atao amin'ny soratra masina, tena nampisehonao an'izany fiavaozana izany. Dia engane Tompo ny fiainanay tsy rahavisambatan'olona, sisa tokantrano koa dia hiavao ary hiavao tsy akitsahatra mandra-pahafatinay, ary tahaka ny Joba koa maniry izay ahita ny zanakay ny zafinay hatramin'ny zafin-droalika ka ho tratrantotra raha sitraka ao. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo hatrany ary ny fiadanan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen.